J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Kokota iray dia sahala amin'ny ronono iray very, kakao, koko, mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmena. La boutique des marques. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Miantso ny rehetra hiaranova ny tantara ny firenena eny amin'ny kanja ny 12 metatra ampitso ny vondry ny kandida. Izy ireo sy ny vahoaka ny mahitsy izay tsy nanaiky raha tsy niona teo aza ny sakatsakana nataony mpitandro ny filaminana androany. Ny vondry ny kandida izay nanamafy ny antso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena manoloana ny zava-misy ankehitriny. Ray aman-dreny ara-drazany pitarika kristianina sy ny ray aman-dreny ampinono ary fiarahamonim-pirenena sy vovonan'ny syndika no nanao fanambarana iombonana androany manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena. Ilaina hoy izy ireo ny fanemorana ny fividianana mba ifampiresahana sy ahafahana mametraka fividianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra. Feno tsy fahatombanana ny fampiasana ny volam-panjakana amin'ny fanomezana ireo tsenam-barim-panjakana sasany ary mampia ihany fisian'ny kolikoly avolenta raha toka tsy nisy afa-tsy 3 faingo 420 isanjato izany teo anelanelan'ny taona 2024 sy 2024 niakatra hatramin'ny 2020 faingo 520 isanjato ita io tamin'ny tsy taona 2024 ity. Nanoho ny fitokonana sy ny fitakina izay efa nataony ireo mpikambana eo anivon'ny syndika eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ity androany ity. Efa tapitra ny 27 ora nomen'izy ireo ny tompon'andraikitra saingy tsy nisy vady ny hatretin'ny fitakina ka antony anohizan'izy ireo ny fitokonana hoy ny filohan'ny syndika. Anivelany nanohy hatrany ny fanafiana tao bande de Gaza i Israel androany. Andalam-pahampitehana tanteraka ity faritry ity amin'izao fotoana ary mitombo isan'andro ireo mamony ainy izay efa tafakatra mahery ny 209 ankehitriny. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Angavaliana tompo klasy tompo vao nisy dia nitogatranao amin'ny ity alina ity manatra ny araba ary manasanao mpitiavana anjony fampalalam-baovao ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena teny mahitsy avy hatrany manomboantsika ny fotoana amin'ny ity alina ity hialana sy indrindra ny fahatarana ary eo mpanomanana izay feo sy ny sary mahakasika ny etsika ankapobeny teny mahitsy ny teknisiana amin'izao fotoana fanomboantsika ny fotoana aloha dia tsy emitra ireo mpo natao mahitsy androany na teo aza ny sakana izay nataon'ireo mpitandro ny filaminana tany antoerana tsy maintsy mijoro ny tsirairay ny taranaka any aoriana ary tsy emitra hatramin'ny farany hatreny amin'ny kanja ny 12 Mei raha ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena hatrany. Fitiny kolona. Olom-pirenena maro no namaly ny antsony rovondry ny kandida androany tao mahitsy raha ny faneho-kevitra hiaro ny vahoaka sy ny fananany fa tsy hery famoretana no anjara asan'ireo mpitandro ny filaminana. Za zao lavanantalahy fa za eo ta mahitsy mandeha manao ny tolona etsy bahoaka. Nandeha tongotra zay zao mandeha ty tsy fantatro ino anaran'ity fokotany ty lavidavitra agny amina 6 km angamba io tsy mahazo maneho hevitra mihitsy ny tolom-bahoaka mampalahelo kanefa ty Madagasikara ty Madagasikara neny malagasy tsisy tompony izy ty tsisy olona vidy izy ty ambongadiny fa ny malagasy tompony ka mampalahelo raha ny malagasy tsy mahazo maneho hevitra nefa zany lalana fototra zany. Olo maneho hevitra ampilaminana tsy tokony tapitabaina zany rary loatra zany ka zay mila fifidianana fa tsy fifidianana maloto tsy fifidianana feno osoko tadiavindray fa fifidianana madio amizay zay mahery ampanajana zay resy amboninahitra. Ento miara-maty amin'ity sainam-pirenena malagasy ty tsy maninona tahaky ny efa nataondreo razambe teo aloha tsy maninona raha ohatra ka zay ny apezay fantatry izy zareo fa hoe mety sy aplamina ny hevitra tiako ambara zany mahakasika an'le fanentanana ataonay amin'ity diabety tokony
tsy hosakana satria izay tsy manakorotana aloha voalohany indrindra tsy manimba fananana mitovy tamin'ny efa nataony teo aloha tsy manao na inona na iny izay fa fangatahana fifidianana madio sy mangarahara iainany taranaka any afara fa tsy no ankehitriny sy ny rapitso tahaka an'ilay hoe mena 10,000 sy ray alina dia vita tsy izay ilay izy fa le taranaka ho avy no mampalahelo sy jerevana amin'ny zavatra ataonay tahaka izao izay tsy azahoanay karama même franc fa mandeha amin'ny fitiavana manao tolona miaraka amin'ny 11 candidat izay somary mampalahelo ihany ny zavatra misy zany ataon'ny herim-pamoretana fa tsy ny mpitandro filaminana koa fa herim-pamoretana ny ilazantsika azy amin'izao fotoana izao satria misy ny hetsika zany izay mba atao hoe fanohizana ny hetsika fotsy izay atao am-pilaminana aty amin'ny faritra mahitsy mampalahelo nefa dia misy sakatsakana vao manomboka hatrany any manomboka any Talatamaty dia misy sakatsakana makaty amin'ny misakana ny akse rehetra idirana makaty amin'ity hetsika ity izay fanatevenana ny hetsika fotsy satria ny hetsika atao dia hetsika sanatria mivavaladiny lela kory hoe sotasotana sanatria gafo atao amin'ilay mpitondra fa fanoherana kosa ny zavatra tsy mety sy tsy tandalana eto amin'ny firenena. Nateo aza izay sakana natao ijohatra amin'ny farany iady amin'ny tsy fanaran-dalàna fifidianana madio eto amin'ny tany sy ny firenena izy ireo tsy zaka ihany koa ny vidim-piainana ankehitriny antony ijoroana hatramin'ny farany any amin'ny kianjan'ny 13 Mey ny fanjakana rajoelina izay nanimba fiainan'olom-pirenena maro raha ny faneho-kevitra an-trany. Tena vonina ny anao iatsika mpilaminana amin'ny vahoaka eto Mahitsy izay moa zany namonjy an'ity tolona aty fa izay tsy avy aty Mahitsy fa avy any Ambohitrarivo distrikana Parafaravola manohana tanteraka ny hetsiky ny collectif des candidats vahoaka ve mba maneho ny heviny amin'ny mpilaminana dia maninona ny sakanany reny miaramila gendarme reny fa raha tena olo-marina zareo dia se voalany ny masika ny zareo fa vahoaka mitakizoa amin'ny filaminana ve sady izay tsy mila ny Cédric Vaza tena mampahorohoro ny vahoaka malagasy mampahantra amin'ny firenena ny tsy fandriam-pahalemana ny vidim-piainana midangana be izay olona manana ihany manana fa sahirana dia sahirana foana vonina tena vonina rehefa elany ny andrasana anio fa tsy maintsy tafita atsika tolona tsy maintsy tafita tsy maintsy mandresy ny tolona tsy miala amin'ny candidat C10 tsy miala amin'ny candidat 10 ko angamba fa tsy tokony hifandratra ny malagasy samy malagasy fa aoka mba hilamina ny rapitso ny collectif de candidat rehefa manentana ho tonga eo amin'ny 13 Mey rapitso dia mazava be fa hitondra hafatra ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny tsy fanaran-dalàna eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tsy mitratra amin'ny farany eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey iady ho an'ny taranaka ireo olom-pirenena raha ny fahazavana hatrany. raha antsika rehefa avy any ambangovango ny antsika teny mahitsy izay rehefa vonina ny feo sy ny sary fa anoizantsika ny fampalam-baovao hatrany aloha dia ray aman-dreny ara-drazana mpitarika kristianina sy ray aman-dreny ampinono ary fiarahamonim-pirenena sy vovonany sindikano nanao fanambarana iombonana androany nandroana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ilaina hoy izy ireo ny fanemorana ny fividianana mba ifampiresahana sy ahafahana mametraka fividianana madio sy mangarary ary ekeny rehetra ny rahana efisaona mitatry ny antsipiriny izay. Mimbaribary ny olana politika, ny olana ara-pividianana, ny fanjikan-dalàna sy ny fahitana ny fahasahiranana iaina ny firenena amin'izao vanim-potoana fiomanana amin'ny fividianana izao. Manoloana ny toetra raha ankehitriny, nanao fanambarana iombonana ny ray aman-dreny ara-drazana, tarika kristiana sy ny ray aman-dreny ara-pinono, firaisamonim-pirenena sy fiavovona ny sindika mba hitadiavana vahaolana amin'ny zavatra miseho eto amin'ny firenena amin'izao. Dia manao izao fanambarana izao izahay tandondondoza ny firenena ary voakasika izany voalony ny firaisam-pirenena samy efa nanao ny ezaka samihafa ny tsirairay fa tonga kosa ny fotoana hitambara ny vondrokery mba hahafana mijoro sy mandray andraikitra bebe koa eto amin'ny firenena noho ny tsy fisian'ny filaminana sy izay loza mety aterany
indrindra ny fampisaram-bazana ny malagasy dia ajanona aloha ny fifidianana izay ho filoham-pirenena izay tokony atao amin'ny 14 novembre 2024 ary miara-mandamina ny firenena isika mianakavy. Vovonan'ny solidarité syndicat de Madagascar dia tsy pasoka nefa malama na andrava nefa vita araka ny fanambarana ny ombonana teo dia manamafy izahay ao amin'ny syndicat vovonan'ny syndicat fa atsahatra aloha ny fifidianana amin'ny fahinambin'ny 10 volana novembre. Makasitraka tompoko. Nanamafy izany fanambarana izany avokoa ireo fikambanana sy maro hafa nanosony izany. Efa sesilany ihany koa ny fanambarana izay nataon'ny fikambanana avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara manoloana ny savorovoro misy eto amin'ny firenena. Fafanitsakitsana ny zo politika sy ny zo sivily atao amin'ny foko Antandroy no nataon'ny mpitandro ny filaminana teny Ambalavao isotry ny maraina teo ho ireo ray aman-dreny ara-drazana raha nanao fanambarana miaraka manoloana izany. Miantso ny mpitandro ny filaminana ihany koa izy ireo tsy anaiky atao fitaovana politika sy hery famoretana. Fanampanazavana. Tsy tokony irosoana ambolehatra ny fifidianana mba isoroana mialoha misy ny korotana satria tsy takatry ny saina ny ofetra sy ny vokatry zany raha toaka miseho eto amin'ny firenena. Faharoa, manameloka tanteraka ny fanaovana fitaovana hery pamoretana politika ny polisy pirenena sy ny foloalindahy indrindra fa ny gendarmerie-pirenena. Nisy zany tamin'ny fanaovana ramatahora tao amin'ny hôtely Papillon d'Or eny Nosibe Antananarivo. Ny tranga izany tamin'ny fampiasany zandary ny olony izay mandrahona ny sy ny sakana ireo foko Antandroy mivarotra brocatera eo Ambalavao isotry omba mandrahonana azy ireo tsy ho tonga eny amin'ny kianjany 13 mai. Ao kanefa hazava fa ny foko Antandroy dia anisan'ny membre citoyen d'un état feno ka inona ny antony sakanana azy tsy handray anjara amin'ny tolom-bahoaka izay andraisan'ny foko rehetra anjara raha tiany sy sitrapony izany. Fa ny tsakitsana ny zo politika sy ny zo sivily atao amin'ny foko Antandroy izany fomba izany. Noho izany ny fikambana ny mpiziva Betsileo, Antaisaka, Antandroy, Atanosy sy Makoa izay nivory teto Antananarivo androany dia manaitra ny sain'ny tompon'andraikitra ao amin'ny gendarmerie-pirenena mba tsy hanaiky atao fitaovana politika sy hery pamoretana toy izany. Ny fanaovana toetra tsy zaka amin'ny foko iray toy izany dia fanohitohinana ny firaisam-pirenena ka tsy tsara raha toaka ianareo tandroko ary nivozona no fototra ipoiran'izany. Baiko ny fahefana mpanatanteraka ny fitsarana eto amintsika ary voahososy ihany koa ny zo fototra amin'ny fahafana maneho hevitra hoy ny vovonana antso izay nanao fanambarana tamin'ity androany ity. Zava-dehibe ny fitakiana ny amerenana ny mahatanitandalana ny Madagasikara izay ataon'ny collectif des candidats amin'izao fotoana izao ho hiatrany fanambarana. Henri Florian. Voamaika ny amafy ny fanosesiana ny zo fototry ny fahafana maneho hevitra sy ny fanitsakitsany ny lalana velona hoy ny vovonana antso izay nanao fanambarana tamin'ity androany ity. Baiko ny fahefana mpanatanteraka ny rafi-pitsarana eto amintsika any ka tsy miperaka intsony ny mahatanitandalana ny Madagasikara. Raha tsika mahalala fa nanomboka tamin'ny taona 2017 ny taona 190 ny taona 2024 2025 dia mandrakehitriny tonga aty amin'ny taona 2024 isika mbola tsy maintsy miady mandrakariva amin'ny fampanjakana ny tanitandalana ny fisiny demokrasia ny fahalalahana maneho hevitra ankalalahana ihany koa. Mandrakakehitry zany tsika dia tsy maintsy mbola miady mba isiny mba hanjaka izany lalatsaina sy izany foto-kevitra izany. Madagasikara raha teo moa dia republika. Ny zavatra tsapantsika nefany dia rava ny androm-panjakana maha-republika Madagasikara satria ny fitsarana dia lasa baikon'ny mpanatanteraka ny rafitra mpanao lalàna toy ny ao amin'ny antenumeran'olona dia lasa baikon'ny mpanatanteraka midiky zany fa rava mangozozo ny androm-panjakana eto Madagasikara. Manoloana an'izany indrindra no mahatonga anay vovonana antso miteny ary manambara ary milaza mihitsy fa tsy ekenay ary toerinay
ny fomba sy fanaovana politika toy izany ary araka ny teniko teo efa nanomboka tany amin'ny taona raiky amin'ny fitopolo zany ary androany amin'ny taona 2024 mbola miady an'izany antsika tandindinin-doza ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana ka hanahoanan'izy ireo ny hetsiky ny collectif de candidat misy amin'izao fotoana izao tandindondoza ny firenena raha izao zava-misy iainan'ny firenena izao anizorany ny ataoko hoe fiainam-pirenena izao dia hitantsika amin'izao tokoa fa misavorivory be any ny fiainam-pirenena amin'izao ary ny antony natonga an'izany araka ny efa nytenenina namako teo dia ny tsy fametrahana ny tany-tandalana ao anatin'izany tsy fametrahana ny tany-tandalana zany dia araka ny tenenina namako teo ihany efa ela ny adivana an'izany efa tamin'ny 2070 hatramin'izao 40 taona teariana dia mbola zany ihany niady eto amin'ity Madagasikara ity zany hoe tsy manjoso mihitsy zany tsy mivoatra dia zay mahatonga any amin'ny teny hoe tandindondoza ny firenena malagasy noho ny fanaovan'ireo mpisehatra politika sasatsasany an'izay tany tsy tandalana zay fa hitsakitrahana lalàna ka manaloana ny ataoko hoe zotra-pifidianana amin'izao dia miara-mombon-kevitra amin'ny fitakian'ireo ataoko hoe collectif de candidat mihitsy ny voninahantso tena miara-mombon-kevitra amin'ireo teboka efatra zay ho takian-jareo satria mahita zay fara atao amboletra amin'izao ny fifidianana dia zay tsika zay vao tena tafarotsaka lalina any amin'izany hoe sanatsy ny vava adiny samy malagasy crise lalina na ara-politika na ara-toekarena na ara-sosialy ka zay zany no ataoko hoe anaingainay mafy ny antso androany hoe aoka mba ho tonga saina ny mpisehatra rehetra na mafisin'izy ireo ihany koa fa ho isan'ny fikamanana amonjy ny hetsiky ny collectif de candidat eny amin'ny kanjany 10 May izy ireo ny andro ny rapitso sabotsy ho fitakina ny mahatany tandalana sy ho fanoherina ny fifidianana izay atao amboletra amin'izao fotoana izao androany ihany koa no nampafantarina ny fijoroany ny vovonana antso tamin'ny fomba ofisialy isan'ny VVT ao anaty dokam-barotra fohy isika dia miverina eto aorian'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Vaovao be vidio amin'ny ambola ihany tolotra amin'ny kaiky amin'ny vidiny 4000 ariary. Misy appel 10 minitra sy 1 giga internet. Tindriny dièse 111 étoile 1 dièse. Maika lava ve ianao? Tsy manam-potoana hikarakarana sakafo matetika? Rizami, solondaoka, mafilotra tsy misy ohatr'izany, tonga dia vonona. Omeo tsiro miavaka ary ny sakafonao amin'izay alehanao rehetra. Rizami, izany ka tsiro kanina. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend.
taverina samantsara tanatin'ny tapany faharoa ny fampalalambavao mamerina ny araba tomboka lasito migovavy ary isorany ianao mbola manaraka ny Kolo atrany anomboantsika ny tapany faharoa satria vavona ihany koa ny feosonsary tamin'ny hetsika ny kandidate ny mahitsy dia miantso ny rehetra hiara nova ny tantara ny firenena eny amin'ny kianjany 13 mera ampitso ny vondry ny kandida izy ireo sy ny vahoaka ny mahitsy izay tsy nanaiky raha tsy niaona nateo aza ny sakatsakana nataony mpitandro ny filaminana androany ny vondry ny kandida izay nanamafy ny antso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena malohana ny zava-misy ankehitriny Yves Richard. Tongotra ambiandakana ny anivondry ny kandida sy ro vahoaka anovan'ny tantara hametraka tany tandalana ary anomana fividianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena. Niompana betsaka tamin'ny fanentanana ny rehetra ho tonga eny amin'ny kianjany 13 mera-pitso arak'izany lahateny ny fandimbiasa ny vondry ny kandidata eto amin'ny tokotany malalaka ny tahiriasina mahitsy. Andro aza tonga eto mahitsy mbola tsy nahitotry ty zay mbola tsy nahitotry ty zay fa tonga izay dia hitanay fa tetiko voalohany navaky barazy telo raha pitso zanysika hoavy voalohany vakitsika miaraka ny any amin'ny 13 mai vakitsika pilaminana tongavy any amin'ny 13 mai raha makataholy dia tongavy any amin'ny 13 mai tongany amin'ny fiainanao anova amin'ny fiainanao raha pitso fa rehefa vaky 13 mai io tsy misy olona tsy gasy tsony amin'ny latsaka firenena kandida folo gasy daholo ary ray amin'ireo kandida folo reo no lany filopirenena mbola tsisy akory ny latsabato dia efa milaza andrajoelona hoe andresy taona ako latsako fidina dia mbola tsy nahitako alabato manara-penitra ohatrany androany mbola tsy nahita gouvernement maloto tahaka ny ty tompovavy mandala-bola isan'andro manao trafikana boîte de rose manao trafikana volamena tsy zavatra azona mila hofanitsika fitondrana mahitsy na gendarme firy na maranila firy sy maharesy tolo-bahoaka tokony mba mieritreritsy ianareo mpitondra fa na firy ho alefanareo eo na firy sy voatany solo ty sy mesy laza ty tolony ty ary le izany soanay manokana nanovaka nyty soanay kandida ho asika rehetrarehetra anatin'izany anareo gendarme io na polisy io avelao za hiditra any amin'ny 13 mai inona moa raha embenanareo amin'ny 13 mai io modèle de ville sitako na raha embenanareo ao e ka zahay avelao le vahoaka aneo ny hevitriny raha iverenana ny zava-nisy androany teto manakambahiny 3 kilometatra tsy hidirana ny tanànany mahitsy no nosakana ampitandro ny filaminana ny vondry ny kandida anjatony izy ireo indrindra zandary no efa niatrana teto tsy nilaza mazava ny antony fanakanana ny vondry ny kandida izy ireo ary laza ny tsy manana ny fahefana amaly any korana ny taniny ny mpanao gazety ny Kolo TV FM
ny vondriny kandida izay minanameloka ny fampiasana mpitandro ny filaminana hoeri-pamoretana ka nandefa taratasy ho an'ny fianakaviam-be iraisany pirenena zao ny zavatra mahazo anay ty banandralavatra zao ny lalana route nationale numéro 4 makany Majanga de raha tsika mahita ohatran'izao ahoana ny fomba ahafahana manao zavatra amin'ny asa tokony atao de reo dolo zay candidat orinao amin'ny tomobile de tena filambo tsara mihitsy na tsy tena anovo fa tena didy jadona misy eto amin'ny firenena ny zava-doza misy eto amin'ny firenena de tena didy jadona manjaka eto ary zay didy jadona zay na ny andreo zay tsy maintsy tenena azy no zany zany anjaratsika no miady hatramin'ny farany fa tsy manaiky an'izao zavatra didy jadona mahazo firenena zao tsika olona tsy tokony commande ny commande firenena de zareo manan-tanteraka baiky fotsiny de efa fotoana fanomezana de hoe andeha hoany zay tsisy inona de le dibe mitoy fotsiny izy de eto andalana andeha hoany zay io tsy hakanandrareo io de jeronareo ngery zavatra misy hoe zao ny fiatsiky ny fitondrana am'izao fotoana zao zao ny lazaina fa hoe manelingelina tady anongana ny fitondrana na ny fahefana misy ka fahefana tsara dalàna an'io e miresaka ny zareo amin'ny FFKM miaraka ny zareo amin'ny société civile sy reo hoan'ireo milaza hoe fa inona zavatra misy zavatra ditavina inge zavatra fifanarahana na accord politique satria tsy andeha milony mihitsy fividana zay misy am'izao fotoana zao io izy amlaza anareo fa ampy mivolan'ireo CNI reo izy amlaza amintsika fa hoe misy marina fandripahalimana eto Madagasikara zao ny zavatra mitranga zay ny mahatonga any makaty ilaza am'zareo de anareo mpitandro filaminana koa tokony eritreritra tsara manambady manjanaka ianareo anovan'ity firenena ty tena firenena vany zay ary anao zay ampiadana anareo ankonina misy aminareo reo dinao zao ny zavatra manjo marina fa baiky mahazo anareo fa tandremy tsara tsy antanteraka baiko zay tena tsy manaraka ny lalàna malala tsara zany ndridridrida zandary ka de miantso anareo koa zay mba samby eritreritra zao de nesorina le commande ny gendarmerie pirenena eto Antananarivo Malerivo mandefa aty aminay zareo io zao ny zava-misy eto Madagasikara satria tena ampiasan'izay azony ampiasaina izy zay koa nefa tsy emitra mihitsy satria vahoaka ny vonjena firenena no arenina voavindresaka tamin-dralahy tamin'ny New York tamin'ny Nations Unies hoe zao ny zavatra misy anoratra taratasy mitokana makany aminy zay efa misy aminay eo am'le hoe Europe anoandy izy tsy maintsy lazaina ny zava-misy eran-tany hitanao tsara angambo reny any amin'ny firenena hafa reny ina mampahatra firenena de tsy fahaizana mitantana mbola tsisy ohatrohatra am'izay tsy manakana an'izay fotoana rapitra zany ka raha nitanareo ny misy manao carnaval koa rapitso de zahay manao fiondana amin'ny vahoaka tsy misy manakana an'izany fa sa faneho-kevitra malalaka le izy de toizany zay faneho-kevitra malalaka zay ho an'ny rehetrarehetra fa ny zavatra miseho hitanareo androany de manotoana tanteraka ndre voalaza ny lalàna iraisam-pirenena satria fanakanana ny olona faneho-kevitra malalaka tsy azo ekena le izy ary izao manaprofo fa tsy mizotra ao anatin'ny filaminana mihitsy ilay fifidianana ary tsy azo ekena io fifidianana anaovana antero ohatr' zao io mahatonga eto de bloqué ny gendarme antezany hoe sy misy sony zany le liberté de circulation à Madagascar sy misy de zao ny zavatra mao azy tsisy miteny et qu'est-ce qu'elle dit la communauté internationale io zany tsy mahazo mandeha nefa ho an'ny maïs de izao ny zavatra atao sakanagna hoe tsy mahazo mandeha tsy mahazo maninona ianareo fa de io fotsiny de manao an'le kagolina io de tany sy tandalana sony Madagasikara zany fa de tany hoe baranagna izay zany mahatratra anay eto zao marobe n'olo miandry anay ao maïs ao de ngamba mialogna ry zalahy satria ohatra ny masaka be tanambotry-pazaka omaly ny gouvernement ta fakimaly de nilaza hoe miantso andreo mpiaramombona antoka izy le PTF zany anoana amin'ny andianana makany amin'ny fifidianana de mametra-panotanintsika amin'ity androany ity satria reo mpiaramombona antoka avy any velan'ireo de tena anisan'ny miaro sy mandala mihitsy zany hoe fahalalahany zany aminy zany tena tsy azo edikevitra mihitsy fahalalahana iteny fahalalahana aneo hevitra fahalalahana ivory indrindrindrindra fahalalahana ivezivezy zao ny zavatra misy eto amintsika candidat eo na amin'ny vahoaka ampilaminana dia sakanana ety andalana ka mahagaga ihany le antso ataon'ny gouvernement de ozy zay hoe zay indray mba te hiteny am'ireo mpamatsy vola am'ireo fiombonany reo tany avy any velan'ireo hoe jereo zao oravitsy tahorian'izay
tsy nasakana ny vahoaka ny mahitsy izay efa vorolanina ny andro ny vondriny kandida ny sakatsakana natao izy ireo izay nanao dia antongotra kilometatra maro namonjy ny kandida teto manakambahiny toerana nanakanana ny kandida orakoraka araka izany no nataon'ireo mponina mpitandro ny filaminana nitady ny hevitra rehetra ny onana tamin'ny kandida ny mponina teto manakambahiny ka niditra nitsehatra tamin'ny fijerena toerana azo resahana nanapa-kevitra ny roso hatrany araka izany ireo mponina karaikitra ny diabe ny azo any mahitsy taorian'izay tsy afananoany diabe ny kandida hery rajonary mampianina marika ravalimanina sy ajo andriany andrarivelo noho ny fanomanana ny tohin'ntolona sy ny sakatsakana maro ankilan'izay vahoaka resy lahatra vonina ny anova ny tantara ka nientanentana hatrany nandritra ny diabe a kilometatra maro no tazana na izany na tsy izany mbola nisy ny sakatsakana natao hatramin'ireo kandida nandeha tongotra nanao ny diabe manontany zay zay zonay koa le manontany zany le tena marina tsy mahazo mandeha ny olona tsy libre circulation tsika zao le fahafahana tsy misy libre circulation ve manontany zay le fahafahana anao hipetraka ihany mba azotsika fitoniana za fijeriko azy afaka mandehandeha raha Madagasikara zay a raha misy karakasany gareo miteny hoe tsy mahazo mandeha zay dia avy jany nefy zay fa raha tsy misy dia aleo zay any mahitsy fiteny mahitsy fijery ny vahoaka amin'ny mahitsy ka tsy nisorona ny laza fa tsy mila olona vazaha-taratasy hitantana ny firenena intsony ny kororoso fahana ihany koa ny sosialim-bahoaka ho izy ireo tao anatiny 5 taona ka ilaina ny fanovana It's a
izay ho anteto andreny vohitra fa ny toy androany etsika ny solotenan'ireo collectif des candidats tany Toamasina etsika ampilaminana nentina nanentanana ny olo-pirenena mba hijoro anohitra ny tsirariny malohana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny famotona tetsy amin'ny kianja ny lycée technique androany ny pomba sy ny solotenan'ireo collectif des candidats teto Toamasina nampatsahivana teto ny antom-pisiny ny tolona ho an'ny aty amin'ny faritra sy ny firaisakina amin'ny etsika ampilaminana ny Antananarivo. Ny antony mahatonga antsika mitolona tsy magnino zay hijanona amin'ny tokantragnony agny fa leo zay isolo vaika anareo agny ho anareo ho an'ny tanorazantsika tsy magnino atsika na maty tsy magnino atsika na viraviraigna tsy magnino atsika na esona eto fa atsika tsy miala jusqu'à amin'ny farany. Ny point voalohany raha fontinitsika ny antony mahatonga atsika mitolona dia tsotra. Fitondrany andro rajoelona ny fitondrana ratsy indrindra nandritra ny nazahoantsika fahaleovantena. Tsy vitany ratsy ny fitondrana kaiky izy mbola vazaha koa. Tsy vitany efa ratsy fa vazaha le olona fa mbola angala-bato koa izy amin'ny fifidianana. Zay point anankitelo zay no tsy tokony andeferatsika. Fitondrana anao efa tsy manjary kaiky anao mbola vazaha nefa anao mbola angala-bato koa amin'ny fifidianana. Dikan'izay tsy mahay mitondra atsika ny farany badraotra amin'ny fitantanana sy fitondrana firenena. Raro ny ve zany? Farantsika satria le raha farany kely indrindra ilaina amin'ny firenena tsy misy amintsika. Ina le izy? Tsiro voalohany, rano faharoa. Firenena rehetrarehetra eran-tany efa tsy miresaka jiro zany tsony, efa tsy miresaka rano zany tsony, efa tsy miresaka fampianarana, tsy miresaka fahasalamana, efa teknôlôjia avolentany anazy. Nentsika enimpolo taona nazahoantsika fahaleovantena mbola resaka jiramaty resaka eto, mbola rano fisotro madio resaka eto. Fa nandritra nyty fitondrana tia no nisy lalana potika maro indrindra eran'ny Madagasikara. Fahasalamana tsy nanjary, fampianarana tsy nanjary, rano maloto, jiro tsy misy, nefa ozy izy hoe zavatra tsy vita tanatiny fitaitsika anatiny. Novakina Batsilana teto ny ambadika ireo tetikasan'ny filoham-pirenena nandritra ny fitatana ny filoha teo Andry Rajoelina. Isan'izany ny tetikasa Miami, ny kianja Arena Sport, ny tsena Etsibazary kely izay mampiaya ny fomba hitantanana azy. Nangina ary nafenina hatramin'izay io resaka Miami io. Miala tsiny aminareo fa magnano recherche za amin'io ya. Efa manomboka mangirana ny recherche nataoko. Miami tamin'ny voalohany manomboka amin'ny résidence mandrapatonga amin'ny Neptune. Nikisaka izy io avy eo nikisaka ry amin'ny avenue. Farany nikisaka any amin'ny Saint-Joseph. Iza marina tompony Miami. Eto za miteny aminareo efa tsy any commune tsony Miami io. Avoaya ny acte de vente n'io namarotanareo an'io Port de la Mer io. Avoale contrat de bail nataonareo amin'io bail de 40 ans io mitovy amina vanty any nge zany. Zava-dehibe ny firaisakina atao anatin'ny tolona toy izao hoy ireo mpandray anjara an-tsitrapo. Ny mazava-dehibe ny tolona ty amin'ny faritra dia fanehoana firaisan-kina ny samy malagasy, fanomezana hery an'ireo mpitarika any an-drenivohitra. Ary za moa dia ombenimbeny miteny hoe hisaorana ny collectif des candidats, ny tarika ny etsika ampatsiahy sy namoa tao am-pon'ny vahoaka malagasy ny fanalana ny tahotra ary hiteraka n'ilay synergie na hoe firaisan-kina hoentina anoherana ny tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana. Zay amerenako anazy hoe ilaina le etsika ty amin'ny faritany mba anomezana heriny agny an-drenivohitra mba ahafahana andianana mafimafy kokoa any amin'ny anatratrarana ny tanjona. Efa tsy niany tologna nanomboka fa niany ty mafimafy eto Tamatavy ka dikan'izegny
magnentina atsika mba ho tonga izy kofa misy antso zay ataon'andriamandrentsika sy ataony tanora amin'ny makasika ny raharam-pirenena tsika malagasy. Ino moa ny antony? Satria efa marary, efa tsy takona fenina, izy koa fery izy efa miboaky ivelany raha mahazo atsika jaly amin'ny lafiny ravidigny isan'andro, eo amin'ny lafiny tady vola, eo amin'ny lafiny fampianarana, eo amin'ny lafiny tsindrozolena, eo amin'ny lafiny insécurité misy amintsika eketo Tamatavy jiaby zay. Miangavy ny Cédric ajanono eky le hoe matatra fifidiana sy ny ekipany hoe matatra fifidiana ny etsika fotsy olona tsy hovidy volana ireo hoe fa ny miaraka amin'ny orange eo betsaka na zay efa tao vola aiza tsy azolo fa voafitaka anareo ka eto zany tsisy olo matatra fifidiana fa nareo ndraiky mahasaha fifidiana maloto. Tafiditra ao anatin'ny fahatrana lalitsika malagasy dia ny zavatra teneniko dia zao manentana atsika malagasy tsy vaky volo, ianareo ray aman-dreny ianareo mpianatra varam-pianarana zoky zandry isika nge dradradradraina foana hoe isika tanora no avy amin'ny firenena lasa kobakambava fotsiny le izy manentana anao mandray sy andraikitra fa izao no fotoana anatanterahana zany koa mijoro misy mivonona fa aza vela anjaka ny vahiny ny tanitsika mbola efa reny ny zavatra nisy tsy ange vaza no zanany vazaha dia mbola vela anjakazaka foana. Fa feno tsy fahatombanana ny fampiasana ny volam-panjakana amin'ny fanomezana ireo tsenam-barim-panjakana sasany ary mampia ihany fisian'ny kolikoly avolenta raha toka tsy nisy afa-tsy 3.4 isanjato izany teo anelanela ny taona 2022 niakatra hatramin'ny 7.5 isanjato io tamin'ny ity taona ity. Gaëtan Andriatsilafo. Manoloana ny kaboraraka sy ny fanararaotana miseho amin'izao vanim-potoana lalovan'ny firenena izao namoaka fanambarana ny antoko malagasy miaramiainga ka manitona ny sainy maro toy ny efa nataony hatrizay indrindra ireo tompon'andraikitra voakasika anokatra fanadihadiana mikasika ny fampiasana ny volam-panjakana izay vola mahoaka. Maro ny zava-mitranga manamafy fa tsy tanitandalana intsony Madagasikara amin'izao topy fidianana izao hoy ny fanambarana ny voaka. Feno tsy fahatombanana ny fampiasana ny volam-panjakana amin'ny fanomezana ireo tsenam-barim-panjakana sasany ary mampia ihany fisian'ny kolikoly avolenta. Raha ny voalaza niakatra ambony ny tahany vidin'ireo marché de gré à gré tamin'ity taona 13.4 ity kanefa vitsy ireo sitraka izany. Raha toka 3.4 isanjato zany teo anelanelany taona 7.4 sy 2.4 niakatra 4.5 isanjato izany ny taona 13.4 ka mihoatra ny 2.3 sy 400 miliara ariary na mihoatra ny 7.2 miliara FMG na 7 alina sy 9 sy 1.7 tapitrisa euro. Raha toka aotra ray isanjato ny appel d'offre restreint international teo anelanelany taona 7.4 sy 2.4 tafiakatra 7.2 isanjato izany ny taona 13.4 mitetina 4 sy 5 alina sy 7 sy 4.3 tapitrisa ariary zany teo anelanelany taona 7.4 sy 2.4 tafiakatra ary mihoatra ny 7 sy 700 miliara ariary na 5.3 sy 503 miliara FMG na 7 alina sy 8 sy 7.70 tapitrisa euro tamin'ity taona 13.4 ity. Tsy ahivina hatrany voatela akory ny Transparency International ny Initiative Madagasikara no nampahafantatra ny besin'ny maro fa mitobaka izay tsy izy ny fampiasam-bola amin'ny fampielezan-kevitra. Maro be ireo fampiasana amin'ny tsy ara-dalàna ireo fitaovam-panjakana sy ny fahefam-panjakana anomezana vahana ny filoha teo aloha. Izao indray misy izao kaboraraka amin'ny resaka tsenam-barim-panjakana izao. Raha ny hita dia ireto ministera manaraka ireto no isan'ny nahitana io marché de gré à gré io nanomboka ny volana janoary 13.4 hatramin'ny volana aogositra 13.4 lasa teo. Mitazona ny laharana voalohany amin'izany ny ministeran'ny asa vaventy izay nahitana tsenam-barim-panjakana misy 6, faharoa ny ministeran'ny rano, fidiovana sy fanadiovana izay nahitana marché de gré à gré misy 7, fahatelo ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina izay mitotaly 5. Manaraka azy eo amin'ny laharana faha-4 ny ministeran'ny fitsarana izay nahitana 3 ary faha-5 ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay nahitana tsenam-barim-panjakana misy 2. Endrika nisehoany ireo marché de gré à gré ireo ary naverina matetika ny filazana fa tsy maintsy niroso tamin'ny asa no ny amehana nisy teto amin'ny tany sy ny firenena ny mpitondra fanjakana. Ny marché de gré à gré izay manome vahana ny fanaovana kolikoly
noho izy miteraka marché fictif sy fampitomboana ny masombolona ao anaty facture na ny surfacturation. Voalaza teo aloha fa nitombo ny marché de gré à gré saingy vitsy ireo nisitraka izany. Ireo orinasa ny safidia mpitondra fanjakana no nisitraka ny 300 ny tsenam-barim-panjakana teto amin'ny firenena. Tranga izay manapirofo ny tsy fahaiza mitantana ny firenena. Mampametra-panontaniana ny tranga toy izao amin'ny vanim-potoana fifidianana satria tantely afa-drakotra tanteraka ny fanjakana malagasy, hoy ny antoko malagasy miaramiainga. Araka izany, miantso ny vahoaka malagasy, indrindra ireo mpiasa-panjakana sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara, tsy iray tsy kombakomba amin'izao fitantanana barofo izao ny antoko, fa ijoro amin'ny fahamarinana. Fifidianana madio sy mangarahara ho fitsinjovana ny ampitso ny tolona atao anio ka mitaky fasahiana sy manatsikafona ny gaboraraka miseho toy izao. Efa nanao fangatahana ofisialy nangataka fanazavana mikasika iny tranginy ny teto amin'ny Kolo TV intelo ny verina teny amin'ny RMP ihany koa ny mpanao gazety nanontany ny valin'izay saingy tsy nahazo valiny hatramin'ny androany. Anjarany tsararay no mandinika hoe inona zavatra afenaka sy no fantatry ny vahoaka izay ny volan'ny vahoaka no ampiasaina amin'ireo tsenam-barim-panjakana ireo fa araka ny fantatra hatrany dia orinasa 720 izay akaiky ny fitondrana no nomena ny fampizarana io vola 2600 milliards FMG io matro matahotra ary tsy mampiseho ny mangarahara amin'izay ny RMP. Apitratsika ny mahakasika izay fa anoizantsika ny fampahalalam-baovao dia afaka tapabolana ilay fifidianana atao amboletra sy bodongerina. Milaza ny seni fa efa vonona ny 700 ny zava-drehetra ny lisy fifidianana milamina ny karatry mifidy efa voazara ondro ny antota taratasy efa ao daholo sy ny sisa raha ny seni aloha no enona dia tsisy fifidianana ilamina tahaka amin'ity andray mitoraka ity. Ny karatry ny mpifidy no jerentsika ao anatin'ny matoa an-dahatsoratra amin'ity alina ity. Singa iray manana ny lanjany sy ny toerany eo amin'ny fifidianana ny fananany mpifidy ny karatra hoentiny mandatsabato. Ny karatry ny mpifidy mantsy dia extrait ny lisy mpifidianana. Izany hoe rehefa ao anaty lisy mpifidianana ny olona dia mahazo karatra ary izay voarakitra ao anaty lisitra no misoratra ao anaty karatra ny anarana sy ny fanampiny, ny taona sy ny toerana naterahana, ny ray aman-dreny, ny nimeron'ny kara-panondro, ny adresy, ny nimeron'ilay mpifidy ao anaty lisitra. Akory ny agagana fa rehefa maharay ny karatra ny mpifidy amin'izao fotoana izao dia marobe ny fitarainana voaray. Voalohany aloha, taratasy manify dia manify ilay karatra, tena mila fitandremana mafy satria vao miforotra kely fotsiny dia rovitra. Faharoa, dia zara fahita ny soratra ao anatiny. Misy aza toa tsy misy an'ireo voatanisa etsy ambony mihitsy. Na ny mpizara karatra any amin'ny fokotany aza dia sahirana tanteraka mamaky ny soratra tsy voavaky. Mangany fotsiny fisavoritahana satria tsy mandeha ordre alphabetika ny sasany. Ny mpiray trano no miparitaka any amin'ny boky samihafa na birao fandatsahambato samihafa raha roa ny birao fandatsahambato amin'ny fokotany iray. Ary tsy tenenina intsony ny anarana latsaka, ny anarana miverimberina. Ilazany zany fa raha izao fandeha ny fanomanana fifidianana izao dia ampoizina tsy handeha amin'ny laoniny mba tsy ilazana fa korontana sy fifanjevona no isy ny 9 Novembre raha isy ilay fifidianana. Raha isy ilay fifidianana satria izany no fanomanana. Ny resaka politika manodidina azy koa vao maika maizina tanteraka dia io isisehana mafy io dia io tsy te halala io ry Andry Rajoelina fa manao angoantenda, manao propagandy dia manantena fandresenina fiodinana voalohany mihitsy dia ho lany ao anaty fifidianana kitoto dia mihevitra ny tenany ho mafy be sy tiam-bahoaka. Tsy ho tonga amin'izany nefa ny raharam-pirenena sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Efa tonga saina ny olona fa tsy tahaka izao ny toerana misy any Madagasikara ka dia mila fongorina ny ratsy sy manao letrezana. Fa miaramila manambona hitra iray nono no fanambarana tao Antsirabe androany. Fanambarana afatra mivantana ho an'ireo mpitandro ny filaminana mahakasika ny hetsika izay ataony vondron'ireo kandida eny mikanja ny 13 Mey rahampitso. Ity miaramila manambona hitra ity izay ombomanga nivoaka tao amin'ny akademia miaramila tao Antsirabe tao amin'ny andiany fahaenambiny folo. Andrinirina Andriamiarisoa Kolo Antsirabe. Manoloana ny toetra rahapirenena amin'izao fotoana izao dia nanao fanambarana ny kolonel Ramil John iza miaramila manambonina hitra avy eto Antsirabe, ombomanga nivoaka tao amin'ny akademia miaramila tao amin'ny andiany fahaenina ambin'ny folo. Fanambarana afatra mivantana ho an'ireo mpitandro filaminana
mahakasika ny etsika fitakiny izay ataon'ny vondron'ireo kandida eo amin'ny kianjany 12 Meny asabotsy fa 4 amin'ny volana Novembre 2020 sy 2020 avy izao. Afatra ampitaina ho an'ireo mpitandro filaminana. Ny olana fifidianana dia olana politika. Ny olana politika dia zareo politika ihany no tokony mamaha ny olana. Ny kianja ny 13 Mai, kianja ifandrefesan'ny mpanao politika nanomboka tamin'ny taona 2070 hatramin'izao. Ny vahoaka malagasy dia nisafidy amin'ny Madagasikara ho repoblika demokratika. Izay midika fa ny vahoaka no maso mandidy. Tsy vahaolana ny fampiasana hery raha hiakatra kianja ny vahoaka miaraka amin'ireo kandida mivondrona manana ny heviny. Ny andraikitra tsy adiditsika isika mpitandro amin'ny filaminana dia tsotra miaro ny vahoaka sy ny fananany raha misy miopefy eo tsika miditra. Matokony fahendrentsika ka hijoro hatrany tamin'ilay very rano natao teo ambany faneva dia ho miendrika hatrany amin'ny asa tao ho an-tanindrazana. Zao omby manga anty amin'ny fahen'ny Mbabefolo tao amin'ny akademia miaramila Ramil John. Araka izany dia mazava ny afatra ho an'ireo mpitandro filaminana avy amin'ny ity manam-boninahitra izay omby manga nivoaka tao amin'ny akademia miaramila teto Antsirabe ity. Nanohy ny fitokonana sy ny fitakiana izay efa nataony ireo mpikambana eo anivony ny syndika eo anivony ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ity androany ity. Efa tapitra ny 27 ora nomen'izy ireo ny tompona andraikitra saingy tsy nisy valiny hatreto ny fitakiana ka antony hanovizana ny fitokonana hoy ny filohan'ny syndika ampiasaina amin'ny fampandaniana kandida tokana ihany koa ny mpampianatra sy ny fitaovam-panjakana hoy izy ireo ka tsy azo ekena. Taorian'ny fahataperany 27 ora nomeny syndika ny tompona andraikitra eo anivony ministera ny fanabeazam-pirenena mety ny fitokonana taon'ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny sindikata amin'ity androany ity. Filanjarana sy robaventy ary fijoroana amin'ny fitakiana izay tsy misy fiovana hatreto dia ny fampiakarana karama eo anivony ministera ny fanabeazam-pirenena, ny fampidirana ireo mpiasa na feno enitaona ho mpiasam-panjakana raikitra ary ny fampiakarana ny indemnité de logement io no fanambarana izy ireo androany. Be marendina ny fitondram-panjakana ary tsy misy fitondram-panjakana tena namorotra sy nanapatapaka ankolaka ny karama ny mpiasam-panjakana mihoatra nyty fitondram-panjakana izay misy amin'izao fotoana izao ity. Izay hitariti-ny premier ministre tsay io dia izay no mahatonga ny syndikalista mijoro hatrany anohitra ny tsirarany izay anohitra ny kely efa eo ananany mpiasam-panjakana ny mpiasan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny mpampianatra mbola anesorana koa fanesorana karama akolaka sy fanapahana ny karama akolaka ireny fikasana saika hanafoana ny installation tamin'ny fotoanandro, ny fanapahana ny intégration izay verimberina ifoana, ny fanapahana ny distinction honorifique. Reto zao misy mpampianatra fram maro efa misy recruter eo fa nivoaka ny contrat fa tsy omena tsotro zao. Misy an'izany ato amin'ity ministera ity satria tsy mitovy hevitra amin'ny sasany dia tsy omena tsotro zao le contrat nefa efa mivoaka. Fampiasam-panjakana ara-dalàna io droany no mahazo ny contrat satria efa reraka ihany koa ny asa ela be nanao an'izany asa fampianarana zany atanke fram. Zany rehetrarehetra zany dia melohana. Na mafisy ny syndika ihany koa fa maro ireo fitaovana eo anivony fitalavam-paritra ny ministera ny fanabeazam-pirenena no ampiasaina anaovana fampielezan-kevitry ny kandida larina fahatelo ary terena hanao sony PV efa voamana ihany koa ireo mpampianatra any amin'ny faritra. Voamaly koa renitranga tany Vangaindrano reny tena hoe ampanaovina sonia PV mialohan'ny fotoana. Ny mpampianatra rehetrarehetra zany ny terena hanao an'izany paritaka amin'ny tambajotra serasera moa izy io. Reny tobily ny draine izay mivoaka amin'ny tambajotra serasera izay ampiasaina amin'izao fotoana zao anaovana propagande ny soloana plaque noire. Le numéro tsy niova, le numéro plaque rouge teo aloha ihany navadika plaque noire dia ampiasaina anaovana an'izany propagande zany. Ny endrika rehetrarehetra famoretana ny mpanabe na izany fanatokoloana ara-politika famoretana ara-politika reo no tsy enkenay mahatonga anay mijoro hatrany eto anoloany tia ministera ty isanandro tsy akijanona raha tsy misy vahaolana. Tsy emotra fa anohitra amin'ny farany ny tolona izy ireo raha toka tsy mivaly ny fangatahany raha ny fanazavana drany. Takeny izy ireo ihany koa ny andehanana databatra boribory amahana ny olana misy amin'izao fotoana izao.
Lafim-baovao hafa dia nankalazana androany ny fahatelon'ny volana oktobra ny fahefapolo taona ny vatsim-pianarana Tsevinina, vatsim-pianarana ahafahan'ny mpianatra malagasy makany Royaume-Uni izay arahany Madagasikara miasa amin'ny gouvernemanta britannika. Misy 80 amin'izao fotoana ny malagasy nisitraka ity vatsim-pianarana Tsevinina izay avatsiany gouvernemanta britannika ity raha ny fanazavana. Isan'ny vatsim-pianarana manam-pitosika ny tanora malagasy mafy antsaka ny sandava ny teny anglisy, manana maso-pahaizana sitraka efa nandritra ny 2 taona fa ihany koa manana vinana asa mpandrosoana ny Madagasikara eo amin'ny taranja izay nianarany vatsim-pianarana Tsevinina. Vatsim-pianarana makany Grande-Bretagne iarahany Madagasikara miasa amin'ny gouvernemanta britannika. Malagasy maro no efa nisitraka ity vatsim-pianarana ity ary nisy tamin'izy ireo no lasa misahana ministera masiovo sy ny maro hafa hatramin'ny taona 2020 taona nisian'ny fifanarahana voalohany teo amin'ny mpanjaka radama voalohany sy ny misionera anglisy. Ho fanamafisana trano izay fiara-miasa ny gouvernemanta britannika amin'ny Madagasikara izay nankalazaina androany ny fahefapolo taona n'ity vatsim-pianarana Tsevinina ity izay nanasana ireo mety molaly. Aujourd'hui, nous avons célébré le fait que 88 Malagasy figurent parmi les bénéficiaires des bourses Tsevinina. Androany nankalazainay ny fahefapolo taona ny vatsim-pianarana Tsevinina satria misy 70 ireo malagasy nisitraka ity vatsim-pianarana ity. Nianatra tamina sehatra maro izy ireo, tao ireo nianatra momba ny lalàna, toe-karena, varotra, ny tontolo iainana sy ny sisa. Nianatra tamina université maro samihafa ihany koa izy ireo, tao Royaume-Uni, tamin'ny alalan'ny firenena misa 4 mandrafitra ny Royaume-Uni, dia Angleterre, Écosse, Pays de Galles ary Irlande du Nord. Manaraka ny ohatra tsara nataon'ny mpianatra malagasy voalohany nandeha tany Royaume-Uni ny taona 1929 izy ireo. Ireto mpianatra malagasy nandeha voalohany tany Royaume-Uni ireto izay tsy ahivy ny fanotohanan'ny gouvernemanta britannika ahafahany mampitombo ny traikefany sy ahafahany mampandroso an'i Madagasikara amin'ny fotoana iverenan'izy ireo an-tanindrazana. Na dia hoe samy hafa lavitra amin'ny taranjany ianarana tamin'izany fotoana aza no ianarana ankehitriny, mitovy tamin'ireo nataon'ny mpianatra tamin'ny taona 1929 ireo ihany no ataon'ny mpianatra ankehitriny. Nampiasa ny fahaizana izy ireo mba hampandrosoana ny asany sy ny fiarahamoniny. Ils ont utilisé leurs connaissances pour faire avancer leur carrière et contribuer à leur société. Ankoatra ny fiovan'ny toe-tsaina, maro ny tombony azo amin'ny fanohizana ny fianarana ny ivelany ho ity mpianatra nisitraka ny vatsim-pianarana Tsevinina nakany Grande-Bretagne ity. Sarotra ho izy nitondra ny zavatsoa sy ireo traikefa azo ny tany an-toerana mpandrosoana ny Madagasikara noho ny fisian'ireo sakatsakana maro lafy eto amin'ny firenena fa ihany koa noho ny tsy fampiny ny hoety manana. Hafa le any, tsara le any fa sarotra. Dia rehefa zatra an'izay nefa ianao, zatra an'izay tsara sy sarotra izay dia rehefa miverina eto ianao dia misy an'ilay antsoina hoe reverse culture shock. Dia izay zavatra izay no tena hitako raha hoe enjakenjana kokoa no le miaina any satria rehefa tonga any ianao zany mila mizatra amin'ilay fiainana any dia izay moramora atao kokoa fa rehefa miverina eto ianao mila mizatra indray amin'ilay fiainana eto. Dia sarotra satria ny olona nandefanao tany mahafantatra hoe misy zava-dehibe sy zava-tsoa azonao tany dia izany hoe ianao zany tokony hitondra an'ilay izy miverina eto amin'ny firenena dia nefa ny samy hafa mihitsy ny zava-misy eto dia tsy afaka ianao hoe tena manome an'ilay izy zato isan-jato izany fa misy sakatsakana majinijinika fa rehefa ataony koty dia be ilay sakanareo. Ohatra hoe ny any ny rafitra rehetrarehetra natao anampinanao ametraka fandrosoana fa ny eto amintsika mbola somary tsy ampy ilay rafitra izay dia azo atao koa ngamba hoe tsy ampy ny enti-manana eo ihany dia tsy ampy koa ny fiara-miasa amin'ny ankolafy rehetrarehetra. Ny zavatra nianarako tany dia momba ny fanapahan-kevitra. Mety hafahafa ilay izy hoe izany koa ve dia ianarana fa dia izany koa ve dia diplôma fa tena herintaona nianatra an'izay dia fantatro hoe ilaina ilay izy dia izay zao anisan'ny zavatra tiako aparitaka eto Madagasikara fa mbola misy lahara-pahamehana hafa aloha ny tenako hatramin'izao. Izay ivina, ifarana ny talata 7 Novembre ho avy izao
Ny fisoratana anarana hidirana ho an'ny taona manaraka ho an'ireo izay maniry ny sitraka ity vatsim-pianarana Triveninina makany Grande-Bretagne ity. Namafisy ny mpandrindraparitry ny antoko malagasy miara-miainga ao Port Berger fa ny fanatsarana lafy ny fanabeazana no antoka iray lehibe ahafahana mampandroso ny firenena ka antony itondrany ireo mpianatra izay tsara noty nandritry ny fanadina-panjakana farany teo ny alasasatra teto Antananarivo renivohitra tao anatin'ny herinandro. Fampirisihana ny mpianatra ilofo amin'ny fianarana ny tanjona ny hetsika raha ny fanazavana. Ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana no fototra iray ahafahana mampandroso ny firenena ary tanora ho avy Madagasikara anorina. Namafisy ny mpandrindraparitry ny antoko malagasy miara-miainga ao Port Berger izay nanana finiavana ny itony ireto mpianatra nazy ny naoty ambony eto amin'ny fanadina-panjakana ireto fa ho famporosoana ireo mpianatra ilofo amin'ny fianarana no antsony ity hetsika ity izay tsy misy avadika politika fa finiavana hampiroborobo ny tontolo ny fanabeazana. Ny tanjona dia hamporisihana ireo ankizy hiditra lalina ary hifaninana ao anatin'ny fananana masina zany amin'ny fahazahoana noty tsara indrindra isan-taona ao anatin'ny fanadina-panjakana. Ny fampianarana moa zany tsy azo adinoina fa ninonina fampandrosoana zay hoeritreretsika ho atao ao anatina firenena iray na commune iray na district iray dia ny zava-dehibe dia ny fampianarana. Io ihany zany no anisan'ny vavahady hitondratsika makany amin'ny fampandrosoana. Zany no antony anaovana an'izao hetsika zao zany ho an'ireo ankizy na kilonga na fiteny aminay any Port Berger zao dia gao madinika. Dia zay zany no ampirisihana ireo gao madinika hifaninana amin'ny fananana tsara manomboka zao fa santatra ihany izao. Nambarany soa ny tenan'ireto mpianatra ireto fa zava-dehibe ny hetsika tahaka izao. Ho famporisihana ihany koa ny mpianatra namany ilofo amin'ny fianarana mba horehere ny faritra misy azy ireo. Mampirisiky mpianatra avy Port Berger na tsy avy Port Berger fa mpianatra ny Sofia avy faritra Sofia mba hifegny mafy zany satria mba tsy latsa-danja zany atsika avy faritra akagny mba tsy ambanimbaniny olo zany atsika mba olo tonga olo manankady amin'ny firenena koa zany efaragny dia mba mifegny mafy zany amin'ny fianarana fa tsy hoe le vacances fogna hifignesagna fa mba fitsinjovana ny hoavy avy fara koa hoe mbo mampirisiky ny zandrevy fara fogna zany raha ataontsika jiaby dia misaotra Zagnahary koa fa niany zany farina azo lazaigny farina niany vacances-ny dia misaotra betsaka. Androany no nifarana ny fitsideny ireto mpianatra ireto Antananarivo renivohitra izay nahitana izy ireo karazan-javatra maro samihafa ahafahana mampitombo ny fahalalany. Araka ny vaovao ray azo amin'izao ora izao dia nanao fanambarana ny filohan'ny anteny miara-pirenena taorian'ny fihaonany tamin'ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena izay arahantsika tahaka izao. Fanambarana taorian'ny kabary izay nataony filohan'ny anteny miara-pirenena ny 17 Oktobra 2024 dia maro no namaly ny antso ny amin'ny isian'ny dinika ifampienoana ho fitadiavana vahaolana amin'ny tsy fitovin-kevitra lalina manoloana ny atanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ny 9 Novembre 2024. Mijoro ny vovonana iarahan'ny filohan'ny anteny miara-pirenena sy ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na FFKM izay efa miroso mitady vahaolana maharitra ahatongavana any amin'ny fifidianana ekeny rehetra izay miasa andro manalina ho amin'izany. Mandalo fotoan-tsarotra ny firenena koa miantso ny rehetra eo amin'ny andraikiny ny mpitandro filaminana ny mpisehatra ara-politika fiarahamon'ny pirenena ny olo-pirenena isam-batan'olona. Ilaina ny fitoniana eo amin'ny fitadiavana vahaolana aoka hajanona ny fifampiantsiana fadio ny herisetra sy ny fampiasan-kery na avy amin'iza na avy amin'iza izay mety amoizana aina sy faharavana fananana. Miantso ny rehetra hiroso ho amin'ny dinika
ho fitadiavana vahaolana anatin'ny soatoavina ho fitandrona ny fihavanana malagasy sy ny fentry ny demokrasia eo amin'ny fanehoan-kevitra. Natao teto Tsimbazaza anio 3 Novembre 2024 ny filohan'ny anteny mera-pirenena. Izany mikasika niny fa lafim-baovao hafa dia totosa andro any tetsy amin'ny campus Telma Andraharo ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny tranombarotra miompana amin'ny fampiasana numerika na ny digitalisation izay volavolain'ny eo anivon'ny Telma Madagasikara. Tanjona amin'izany ny ampiroboroboana ny sehatry ny numerika eto an-toerana fa ihany koa hanamorana ny fanjifana ireo tolotra avy amin'ny Telma Madagasikara raha nambarany tompon'andraikitra Christian Jimby. Fanambogoavana napetraky ny Telma Madagasikara ny amadihana ireo tranombarotra Telma manerana amin'ny Madagasikara ifanaraka amin'ny tontolo numerika na ny digitalisation. Manoloana io, tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny campus Telma Andraharo ny tranombarotra voalohany misehatra eo amin'izay tontolo numerika na ny digitalisation izay. Ny antsoinay hoe digital dia ny ezaka zahay tsy hampiasa taratasy intsony na lela vola intsony ao amin'ny shop. Zany hoe na mitondra vola ary ianareo vola taratasy dia afaka vadintsika ho paiement via téléphone le izy. Inona ny antony? Androany dia zavatra dehibe anankiroa no tena tianay apetraka. Voalohany ho an'ny fahasalamana. Niara-ny aintsika tamin'ny Covid dia anisan'ny vecteur mitondra ny aretina ny vola. Faharoa ho an'ny environnement fampiasana taratasy dia anisany manimba ny environnement iainantsika. Dia izay anisany zavatra rototo izay zavatra ngeza indrindra apetraka ao amin'ny Telma shop io. Maro araka izany ireo tombontsoa an'ireo mpanjifa eo amin'izay fampiasana ny tontolo numerika izay raha ny fanazavana. Ny antsoina hoe digital dia miala amina resaka fanjifana direct ianao, zany hoe naiza misy anao dia afaka manjifa any zavatra ilainao foana ianao raha mampiasa digital. Tsy voatery hoe se déplacer na andeha hividy entana ohatra dia tsy maintsy makany amin'ilay boutique na andeha hanafatra zavatra dia tsy maintsy makany an-dafy fa afaka ianao eto an-toerana dia afaka manjifa ny zavatra rehetrarehetra eran-tany. Notronin'ireo mpiara-miombina antoka maro ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Telma shop digital tetsy amin'ny Foibe Andraharo androany. Isy manomboka izao ny fampianarana sy ny fampahafantarana ireo mpanjifa eo amin'izay fampiasana ny tontolo numerika izay. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia manohitra ny fanafiana tao bande de Gaza Israely androany. Andalam-pampitehana tanteraka ity faritra ity amin'izao fotoana ary mitombo isa ireo mamony ainy izay efa tafakatra mahery ny 270,000 ankehitriny. Fanazavana eo amin'ny sary ny France 24. Valam-roapolo andro izao no nisy ity ady-goavana eo amin'ny Israely sy Hamas ity. Mahery ny 7,000 ireo efa namony ainy. Mbola nanohy ny daroka bombany tao bande de Gaza Israely androany raha efa voafeny tanteraka Gaza. Analiny ihany koa ireo maharatra mila fitsaboana saingy hopitaly misy arono nanao fanamarana fa tsy afaka mandray olona intsony noho ny fahasimbany fitaovana ao aminy sy ny abetsahany olona mitsoka ady any amin'ireo tobim-pahasalamana. Anaty fahasahirana ny tanteraka ihany koa ireo mponina amin'izao fotoana noho ny tsy fampiny ny fanampiana amin'ny maha olona. Fanampiana amin'ny alalan'ny fiarabe mahery ny 300 isa ny olona ny mponina Gaza ankehitriny raha nitatry ny minisitry ny raharaham-bahiny any an-toerana saingy sarotra ny antanterahana izany noho ny fitohizan'ny daroka bomba ataony Israely. Dia zandrera tompo klasy tompo vavony masakazona tolotra tamin'ity alina ity sorana feno ianao nanjo izany hatramin'ny farany raha mpitso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampahalalam-baovao mandra-piona tompoko.
hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Vous a présenté Ny Vaovao. Kokota iray dia sahala amin'ny ronono iray very, kakao, koko, mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tasaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Vous a présenté Ny Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.